tsy mahazo avoaka ny vola raha tsy misy autorisation avy any amin'ny premier ministre sy ny filoham-pirenena. Nous sommes régulièrement frustrés de voir que depuis des années, le fonds d'entretien routier n'a pas les moyens d'entretenir ce réseau. Tsy mahafa-po an'ny Premier ministre Tsay Christian ny fahataran'ny asa fanamboaran-dalana eto Madagasikara araka nivoaka tao amin'ny page Facebook Primature lapan'ny Mazoarivo. Nisy teboka maromaro ny dinihana sy ny resahana ary ny fakafakana tao amin'ny fivoriana ny tanterahany niaraka tamin'ireo tompon'andraikitry ny ministeran'ny asa vaventy. Fa anisan'ny tena nisongadina tao anatin'ity tatitra ity araka ny voalaza tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook tamin'ny pejy manokany Primature lapan'ny Mazoarivo ny fampisehoan'ny Premier ministre Tsay Christian ny tsy fahafahampony amin'ny hafainganan'ny asa fanamboaran-dalana izay ela dia ela. Nanambara ny Premier ministre Tsay Christian fa tsy azo ekena intsony ny fahataran'ny asa fanamboaran-dalana araka ny voasoratra tato anatin'izy ity dia hoe tsy azo ekena velively ny mahita ireo orinasa mahazo tsenam-barim-panjakana amin'ireo asa lalan'ireo kanefa tsy afaka miasa noho ny tsy fisian'ny fitaovana azo ampiasaina ka mitarika fahatarana goavana amin'ny fanombohana ny asa. Tsy tokony misy ny kiantrano an-trano na tandrevaka amin'ny fanaraha-maso ataon'ny tompon'andraikitra ao amin'ny ministera na eo amin'ny tetikasa afa-tsin'ireo mpiara-miombonantoka ka mitarika amin'ny fahatarana goavana eo amin'ny fanatanterahana ny asa. Mbola tsy mahafaly ny Premier ministre Tsay Christian ihany koa ny fahabetsahan'ny lalana tsy vita araka ny tokony ho izy eny amin'ny tanan-dehibe Antananarivo ary nanome toromarika maromaro sy entitra dia entitra iny Tsay Christian amitanan'ireo lalan'ireo aingana satria efa naloa ny vidiny. Ary ny farany dia nosafosafon'izy ireo ihany koa ny resaka fond routier izay nanomezan'ny Premier ministre Tsay Christian toromarika ihany koa ny mba hanajana ny lalàna velona amin'ny asa fandrafetana ny satavaovao mifeny fond routier ka mahakasika an'izay indray ity video antsika androany ity. Manoloana ny tatitra teo iny mahakasika ny resaka lalana izany dia namaly avy hatrany Ajo Andrianaina Arivelo tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook ihany tamin'ny alalan'ny pejiny manokana. Araka ity sary hitantsika ity dia hoy izy hoe fantany tsara raha ireo dosie mikasika ny fanamboaran-dalana ary no hamafisiny hatrany izy ny zavatra efa nolazainy tamin'ny fahaefatra ny volana Jolay 2024 fa i Andry Rajoelina sy Christian Tsay no manakana ny famoahana ny volan'ny fond routier sy manalava ny dingana famoaham-bola. Noho izany dia tsy mitombina mihitsy hoy Ajo Andrianaina Arivelo ny anafainganana ny asa kanefa ireo mpitondra ireo ihany no misintona ilay izy tsy handeha. Nipetraka mihitsy moa ny fanontaniana hoe samy tady hanilika ny rihatra any amin'ny hafa indray. Raha tsy ahivontsika izany zavatra nolazainy Ajo Andrianaina Arivelo tamin'ny fahaefatra ny volana Jolay 2024 izany dia ity hitantsika amin'ny video manaraka ity ny fanambarany fa baiko avy amin'ny Premier ministre Tsay Christian sy filoha Andry Rajoelina no tsy nandoavana ny vola rehetra avy any amin'ny fond routier. Satria ny volan'ny fer dia tadio tsara fa tsy hoe rehefa tonga any amin'ny trésor rehefa tonga voarainao koa vola dia azonao ampiasainao eo. Tsy azonao ampiasainao eo ny volan'ny fer fa ny vola voangona amin'ny taona anankiray dia ampiasaina amin'ny taona manaraka. Dia ho avy amin'ilay fanazavana manaraka an'izay. Dikan'izay rehefa manao tolobidy ianao amin'ny fond routier dia vola efa misy zany no azonao anaovana tolobidy mba ialana mantsy an'ilay mety olana. Matoa zany natao ireo tolobidy rehetrarehetra eo dia efa nandalo ny antanatohatra rehetrarehetra zany hoe ny vola zany misy andoavana azy matoa afaka natao ilay tolobidy. Nakay zany ilay vola androany 200 milliards d'ariary ny vola tao tamin'izay tonga. Isan'ny fanavoizana nentina dia ny hoe tsy maintsy andoava an'ireo mpitsinjara solika ny vola makao. Niala tao zay ary ny Premier ministre nanamafiny zany, ministre ny Solona koa mbola nanamafy an'izany fa 600 milliards ny vola tao. Antanio izay tompon'andraikitra ny tatana azy zany hoe nakaizy ireo vola tao amin'ny compte ny fond routier eo androany. Fa manamafy ianao fa tsy hita ireo vola ireo. Tsy afaka hiteny hoe tsy hita fa tsy voalolo volan'olona androany ny fantatro. Inona ny antony tsy nahavoalohan'ilay vola satria na ianao mbola tsy niala ary nge dia efa nisy ny problème ny entreprise io. Baiko avy any amin'ny Premier ministre ary misy taratasy mazavany no nilaza hoe tsisy azo aloha ny vola rehetrarehetra avy any amin'ny fond routier. Zay niteraka olana ny fandavana na ny karamany mpiasa ny agence routière. Nefa natao ilay vola. Ilay vola tao.
ny prime ministre no manome baiko hoe azo mena aloha le vola tsy mahazo avoaka ny vola raha tsy misy autorisation avy any amin'ny prime ministre sy ny filohampirenena. tsy vao hiajo andriana anarivelo ihany no nitaraina tamin'io resaka mahakasika ny vola natokana ho an'ny fanamboarana sy fikojakojana ny lalana fa efa niresaka momba an'izany tany alohan'ny ajo andriana anarivelo izany ihany koa i Roland Ratsiraka. Araka ny voalazan'ny Roland Ratsiraka dia ny fitondram-panjakana ihany no mampikatso ny tsy fandrosoan'ny fanamboarana ny lalana ary tsy lahara-pahamehana ho an'ny fitondrana mihitsy izany resaka lalana izany. Ny teny izy ohatra hoe miakatra ny vidim-piainana marina izany kanefa inona moa mahatonga an'izany mahatonga ny vidim-piainana miakatra dia tsotra ny fandriampahalemana aloha dia eo satria any ambanivohitra ohatra resantsika fotsiny hoe vanina jorofo dia ao ambonin'ny hazo mihitsy le angalaran'olona le izy etsy ihany koa ny faratsiany lalana ary ny teneniny omaly ny faratsiany lalana dia aza menatsiny ny ministèrany asa vaventy za zao ministra ny asa vaventy nanao politika zéro nidipolina zany hoe tsisy lavaka mihitsy amin'ny lalam-pirenena ary ny tanterana nahazo félicitation tamin'ny banque mondiale ankehitriny katso satria ny présidence ihany mahatonga ny lalana katso eto Madagasikara ary ny priorité ny présidence efa niteneniko amin'ny ministra ny fitantanam-bola dia hafa noho ny zavatra ilain'ny vahoaka malagasy. Androany izy ny idina an-dalambe any amin'ny lalam-pirenena andeha hijery ampanao asa zavatra mampome izy ihany mampikatso an'le izy. Ity ministry ny asa vaventy teo aloha ty ihany koa i tsaranazy Jean Emile dia mbola anisan'ireo efa naneho hevitra mahakasika an'ity resaka fond d'entretien routier ty. Mety misy marina ny fanodikodianam-bola ho izy izay voalazan'ny Roland Ratsiraka. Ankoatr'izay dia nasian-dresaka ihany koa ny fandefasana ny fond d'entretien routier ty ho eny anivon'ny trésor izay vola tokony hoe atokana ho fikojakojana ny lalana ka tokony homena ny orinasa mpanamboatra lalana avy hatrany. Mbola maro ny zavatra tsy mazava sy tsy mangarahara raha ity firesaka ity ministra teo aloha tsaranazy Jean Emile ty no enotsika tsara. Voalaza koa fa ny vola ao amin'ny fond d'entretien routier dia narotsaky ny fond d'entretien routier any amin'ny trésor zany aloha dia tena détournement tokoa zany satria tsy any amin'ny trésor no tokony anaovana ny paiement na anaovana ny versement an'io fa avy hatrany dia mivantana makany amin'ny entreprise zay navitasy ka nanao facture ny tsaho mandeha koa zany dia hoe tsy voalohan'ny fanjakana ny crédit de TVA ny compagnie pétrolière koa noho izany dia tsy versé ny compagnie pétrolière ny vola ny fond d'entretien routier zany ane dia mazava ho azy fa matanjaka noho ny fanjakana zany ny compagnie pétrolière satria ny lalàna dia manery ny fond ny compagnie pétrolière mandrotsaka an'io vola io ao anatin'ny caisse ny fond d'entretien routier. Maninona ny fanjakana no manao croiser les bras fa tsy mitondra ny raha eny amin'ny fitsarana na manao chazy amin'izany fandikan-dalàna zany fandikan-dalàna ny compagnie pétrolière nge zany no tsy mandrotsaka an'io vola io fanaraka amin'ny lalàna any amin'ny caisse ny fond d'entretien routier. Manoloana an'izany resaka izany ihany dia voatsela ihany koa fa ny sabotsy fahafito ny volana septambra 2024 lasa teo tany amin'ny distrikan'ny Mananjary ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena avy amin'ny fanoherana sy teny Randriana Solonyaiko no nilaza mpahibe maso tamin'ireo vahoaka tany fa tamin'ity fitondrana taritin'ny filoha Andry Rajoelina ity no namotika lalana be indrindra hatramin'izay. Naverimberiny sy teny Randriana Solonyaiko ihany koa fa efa misy ny vola izay natokana hikarakarana ny lalana simba. Misy teti-bola natokana ho an'ny fanamboarana ny lalana fa tsy ity vola io amin'izao. Zany hoe hatramin'izao tsika amin'ny teny izao dia mbola tsy voavaha foana zany le resaka hoe lasaiza ny fond routier.
Ny vahoaka malagasy anefa dia tena mijaly tanteraka amin'ny vokatry ny faharatsiany lalana manerana ny Madagasikara, hoy Isiteny Randriana Soloniaiko. Poloka tanteraka misy ny lalana, mijaly le vahoaka. Tena natao fa safiditsika io, tsy maintsy miaritra io. Zay le izy. Vola misy anamboara lalana fa tsy hita le vola. Fa napetraka reny vola reny, vola mifera fa tsy hita. Dia zao mijaly miaraka amin'ny vahoaka zao. Le vahoaka aloha tena mampalahelo. Vola tsisy ny fitondram-panjakana namotika lalana indrindra, nandritana fanjakana malagasy zay, raha tsy fitondrana taritiny Andriamatoa Anjidire Rajoelina Tobilaso Govavy. Rehefa misy vola natokana hanamboarana ny lalana rehetra manerana ny Madagasikara na ny lalana nasionaly rehetra, antsoina hoe fera io vola io nanomboky nandraisany ingay Anjidire Rajoelina fitondrana, tsy hita io vola io. Mipetraka ny fanontaniana hoe nataona ia vola io. Tao anatin'iny fotoan'iny ihany koa Isiteny Randriana Soloniaiko no nanararoatra nampiseho ny aratsy ny lalana mandeha makany amin'ny commune Voilava anatin'ny distrikany Mananjary. Lalana potika mampijaly ny vahoaka kanefa tsy hita mazava hoe lasaiza ny vola natokana ho an'ny fanamboarana ny lalana. Lalana tsy vita amin'ny 4x4 hoy izy ka izany no antony nandehanany tongotra tamin'io fotoan'io. Tsy vitan'izany ihany anefa fa mbola nandefa afatra mivantana amin'ny filoha Andry Rajoelina ihany koa Isiteny. Nasainy ity filohan'ny mpanohitra ity ny filoham-pirenena Andry Rajoelina andeha fiara amin'ireo lalana rehetra toy ny RN4, RN6 sy ny sisa sy ny sisa mba hitsapany aratsin'izany lalana izany, indrindrindrindra fa hoe tsy hita hoe nanjavinaiza ny fond routier. 10 kilometatra dia tongotra tsy vitany ireny angeny lalana. Sao lalana io lalana tsy vita na 4x4 io. Nanapa-kevitra aho andeha tongotra nakaty amin'ny toerana ity, nametraka samboady mihaja manasa ny filoham-pirenena koa tsy mandeha tongotra fa mandeha tomobily RN7, RN6, RN2, RN3, RN4 dia ho tsapanao ny mato filoha izany hoe inona moa te fijaliany vahoaka zany. Reny vahoaka mitondra sakafo bakory mba malafa tsy tsapanao le izy tsy hita le volany fera. Zay teneniko hoe manasana Andriamatoa filoha koa mba andeha tongotra fa na vahoaka manohana anao na vahoaka tsy manohana anao, tena mihinana tsy fihinana fahaza sy mba ny lala eto a Madagasikara. Saotra tompoko. Tsy voazao anefa no nipetraka io fanontaniana io ary tsy mpanao politika eto Madagasikara rery ihany no sahiran-tsaina amin'ity resaka vola-tsit ity, fa raha tadiditsika dia anisan'ireo nisintona lakilosy ny mahakasika an'izany ihany koa ny maso ivon'ny vondrona Europeana Isabelle Delattre tamin'ny faha 20 ny volana Febroary 2024. Nanazava izy fa vola mitentina 2.36 tapitrisa euro no famatsiam-bola anamboarana ny lalam-pirenena fahaenina sy fahatelo ambin'ny folo fotsiny, famatsiana avy amin'ny Banque Européenne ho an'ny fampiasam-bola sy ny vondrona Européenne araky ity tahiry tsara ity. Pour la RN6 et la RN13, puisque c'est un projet combiné avec la Banque Européenne d'Investissement, nous donnons 116 millions d'euros déjà, rien que pour ces projets RN6 et RN13. Et la Banque Européenne d'Investissement, de son côté, a aussi un prêt du même montant, de 116 millions d'euros. Donc vous avez déjà, rien que pour la RN6 et la RN13, si je compte bien, 232 millions d'euros, rien que pour ces deux projets routiers, qui sont dans un programme commun avec la Banque Européenne. Donc ce sont des sommes colossales, et là vous pouvez imaginer l'impact que ça a sur la population. Quand même, ça c'est du concret. Tamin'io fotoana io no
nampitainy maso ny vondrona Européana Isabelle de Latraniainy ka nanaovan'ny filazana ofisialy fa efa tsy mazoto anome famatsim-bola ho amin'ny fanamboarana lalana eto Madagasikara tsony ireo mpamatsy vola satria tsy ampiasaina araka ny tokony ho izy ny volan'ny fonds d'entretien routier na FER. Ary satria tsy ampiasaina akory zany ilay volan'ny FER dia lasa ratsy dia ratsy ny lalana eto amintsika manerana ny nosy. Tsy afaka andeha hanome vola mantapitrisan'ny euro ho an'ny fanamboarana ny lalana fotsiny kanefa tsy hita akory ny vokany ny mpamatsy vola ary mampametra-panotaninan'izy ireo ny tsy fahitana lalana mety tsara sy tsy voakarakara. C'est bien de construire des routes. Mais nous, en tant que partenaires qui avons contribué à améliorer le réseau routier de Madagascar, qui est loin d'être suffisant, nous sommes régulièrement frustrés de voir que depuis des années, le fonds d'entretien routier n'a pas les moyens d'entretenir ce réseau. Si vous n'entretenez pas avec l'entretien courant les routes, vous avez des routes qui durent 5 ans. Or, elles doivent durer au moins 15 ans. Et honnêtement, ça n'aiguise pas l'appétit des partenaires quand on voit que les routes ne sont pas entretenues, pour de nouveau mettre des centaines de millions sur la table pour financer de nouvelles routes. C'est un fonds perdu. Nanomeny heviny manoloana an'ity resaka ity Serge Zafimahova tamin'izany. I Serge Zafimahova moa dia mpandalina raharaha-pirenena. Tamin'io fotoana io dia efa nanambara Serge Zafimahova fa tsy mazava mihitsy ny fampiasana ny vola avy amin'ny fonds routier ary mampanahy an'ireo mpamatsy vola toy ny vondrona Européana ihany koa hoe ampiasaina amin'ny resaka politika io vola io satria efa nisy fotoana tsy voalohatra amin'ny volan'ireo mpandraharaha mpanamboatra lalana izay mitentina any amin'ny 470 miliara ariary kanefa nisy vola tsara mihitsy tao amin'ny fonds routier. Zany hoe nisy 770 miliara ariary tao anaty tapom-bolan'ny fonds routier raha araka ny nambaran'ny Serge Zafimahova. Tsy mangarahara ny fampiasana ny fonds routier fa ohatrany hoe soupçonnena potentiellement soupçon potentiel avy any amin'ny bailleur hoe utilisation politique nanaovana an'ilay vola. Dia mametraka zany ankehitriny ny mpamatsy vola Union Européenne io hoe tena tsy maro toerana mihitsiny a fitantanana vola eto amin'ny firenetsika. Volan'ilay compagnie reny, les panneaux d'entretien routier reny, 44 milliards nisy fotoana nisy problema be. Nisy voaloha misy tsy voaloha. Ary tsy haiko rehefa voaloha daholo zao le vola. Satria hoe nazo baiko hoe aloha daholo ny vola. Tamin'ny herintaona laza rehefa nanao passation ministre ny tamin'ny volana février raha sy diso 12 février izay ny passation nataony. Tamin'izay fotoana izay ozy ny ministre Jerry Atsefinjazana hoe valo amin'ny 700 lavitrisa ariary na 578 milliards d'ariary ny volany fonds routier ao tamin'izy ny ala zany. Dia atao fotsiny zany le salanisa le nameko tao tsirairay iny zany par rapport amin'ny litatry ny lasantsy zany sy ny gazoil lanitsika hatramin'izay. Raha fitina zany ny zava-misy dia ireo ministra mifanesesy teo dia tsy maintsy niandry baiko avy amin'ny filoha Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre Christian Tsaye izay vao mahazo mamoaka vola. Kanefa ankehitriny ny Prime Ministre Christian Tsaye dia entitra amin'ny fanafainganana ny famitana lalana marobe eto Madagasikara. Somary mifanipaka ihany anefa zany fihetsiky ny Prime Ministre Tsaye Christian zany satria araka ny voalazan'ireo ministry ny asa vaventy fanesesy teo dia ny Prime Ministre ihany no mampikatso ny fanamboarana ny lalana eto amintsika miaraka amin'ny filoha Andry Rajoelina. Tsy mbola nahenona feo kosa ny teo amin'ny fitondrana nanamarina na ihany koa hoe nandiso an'izany. Zay sendray ny mahakasika an'iny video iny. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Azadiny ny misabone sy manao j'aime ny video ary raha toa ka te hanoana ny chaîne Roa Telo ianao dia efa misy ny roy PayPal etsy ambany etsy amin'ny description dia amin'ny manaraka indray.